androana sahady ity 70 andro fiaraha-mivavaka ity sika andro fa 7 sahady androany. Mino fa betsaka ny zavatra efa noraisintsika tao anatin'izay, betsaka ihany koa fanapahan-kevitra efa noraisina, kanefa na izany ary mbola hanohy ny fianarana mandrakariva isika. Andeha ary sika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao zahay noho ny fitarihanao, ny fitantananao, ny famindramponao izay ataonao aminay tsy tapaka eo amin'ny androm-piainanay. Misaotra fa tombon'andro vaovao no nomenao anay ka afaka hianatra sy hiaino anao zahay ao anatin'izao 70 andro fiaraha-mivavaka izao. Mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina izahay, mangataka ny fanampianao izahay ka hitondra fiovana lehibe, hitondra fanavaozana lehibe ao anatin'ny fiainanay, ny fiarahana mandinika ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no nomenay vavaka. Amen. Mandeha miaina ny finoana izay indray no lohahevitra izay hotonentsika, mandeha miaina ny finoana. Ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina 5:1. Ny fahazoana antoka dia mampitony ny tebotebon-tsaina. Ny fanahina sy ny tebotebo kosa dia mitarika tsy fitonian-tsaina ary mampihena ny hery ara-batana. Misy fiantraika amin'ny vantana amin'ny fatakaran-javatra izany ary ararotin'ny Satana hidirana ny fomba fisainana hiala amin'ny sitrapon'i Kristy. Noho ny fitiavam-bola dia mora voatarika tamin'ny ratsy Jodasy. Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly-saina rahateo mba hamadika azy. Jaona 3:12. Raha mbola variana amin'ny rehaka izao fiainana izao ny olona, dia tsy afaka ny hifantoka amin'ny Kristy izay loharanony fiainana. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ento maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Jaona 1:5-7. Fotoana izao anehoana ny vokatry ny finoana, hoy Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany. Ametra-tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Marka 4:17-20. Fa nahoana no mbola tsy tanteraka izany ankehitriny? Misy antony azo aroso mahakasika izany. Ny voalohany dia tsy mbola mampiasa finoana, fa ny fahaiza-manao no mitarika anao zavatra. Ny tsy fahatongavana amin'ny fibebahana marina ihany koa, ny tsy fanekenan'i Kristy hanapaka ny fo sy ny saina. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Jaona 1:1-10. Efa tonga amin'ny voninahiny Kristy, hanome anao ilay hery manovy izy. Ny anjaranao dia ny manaiky ary mandray ilay fanomezana. Aza mianahana, minoa ary mandehana aseho ilay hery izay efa nomenanao dia ampamoanao. Tokana ihany ny iraka ampanaovana ny kristianina dia ny anambara ny filazantsara. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina. Luka 7:20-20. Ireo mpianatra na dia niaraka sy nahita ny fahagagana nataon'i Kristy aza, dia tsy mbola nino azy. Izay no nahatonga azy namepetra ireo mpianatra mba hitoetra eo amin'ny aloha, hanomezany ny hery avy any amin'ny avo. Ity 70 andro ity koa dia fotoana nahafahana mitoetra teo amin'ny Kristy. Aoka ho tonga amin'ny fandinihan-tena tanteraka ianao.
ary andrailay hery avy any ambony. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondranany anaraka eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondranany anaraka eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka sy ny zanak'Israely. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 10. Andinika sy saintsaina indray izany teny izany ka ao anatin'ity mandritra ny feokira ty no tanteranao izany, ary rehefa mijanona ny feokira dia roso amin'ny famaliana ny fanontaniana mitondra fisaintsainana hampanapa-kevitra anao. Iso amin'ny famalianao ny fanontaniana izay amin'ny saintsainanao hitarika ao amin'ny fampanapa-kevitra izany. Inona no atao hoe mandeha ampinoana? Inona no atao hoe mandeha ampinoana? Inona no iraka ampanaovina anao? Inona no iraka ampanaovina anao? Rehefa hitretinao saintsainao lalina ny valiteny izay horaisinao izay mifototra mitadalina izay nomena dia hiasa ao anatinao ny fahamasina ary hanazava ny fisainanao ka hitarika anao ao amin'ny famalianao fanontaniana manao inona no tokony atao. Io moa izany dia fanapa-kevitra raisinao avy amin'ny alalan'ny fahazavan'ny saina nomeny fanamasina anao ka tonga anao tena handeha sy hiaina ny tena finoana maro. Dia anasanao indray hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany. Tombotombo mpazanga ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra atolotra eo anao ihany ny dera ny laza ary vonahitra mandrakizay. Afao anatin'ny fanajambany mpanjaka an'izao famazinana izao izahay. Ka azava amin'ny sainanay ary azava tsara an-tsaina ny finoana ka andeha ampinoana tokoa izahay. Aneo ny voninahitra ary amita ny iraka ampanaovinaao anay tononona. Sy angatana aminanao Josy ty mivavaka. Amen.